Ny tontolon'ny finoana kosa indray hotom-pazantsika maso ao anatin'ny fankalazana ny antsoina hoe fetin'ny taberna kely mofo amin'izao fotoana izao ny avy amin'ny rema ministry Ambohibao Ambatolampy misy indrindra raha moa ny hetsika izay tanterahana mifandraika amin'izany izay aharitra 10 andro. Tahaka ny fanaon'ireo avy amin'ny fiangonana Rema Ministry isan-taona dia aharitra 10 andro ny hetsika karakarain'izy ireo izay ankalazana ny fetin'ny taberna kely. Loha hevitra amin'izany ny Praizim na ny Derao izy. Mandritra ny fankalazana dia isy ny fitondranam-bavaka ho an'ny firenena, ireo mpanao politika ary ny fanaovana asa sosialy. Ho tanterahana mandritra ny fankalazana ihany koa ny fanokanana ireo pastera vaovao. Ny hetsika lehibe atao anatin'izay eo ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra vavaka ho an'ny firenena sy ireo ray aman-dreny mpanao politika rehetra mba hahatonga an'izy ireo vangin'Andriamanitra ny sainy ka hiverina amin'ilay mamalagasy taloha hampilamina an'ity firenena ity. Dia eo ihany koa ny asa sosialy ho an'ireo olona izay sahirana eto amin'ity faritra manodidina Ambatolampy ity dia ny famaranana fanokanana pastera avy amin'ireo faritra maro samihafa. Fomba nitsongana azy aloha dia manantona ny tompona andraikitra eo amin'ny fokontany izahay. Dia izy ireo no manome hoe ity olona ity tena olona tena sahirana tokoa dia tamin'ny alalan'izay no hiaingana izany. 50 ireo olona tena sahirana izay azon'ny fanampiana mandritra ny fankalazana ny fetin'ny taberna kely ka vary atsasataonina no zarena amin'izany miampy vola 5,000 alina isan'olona. Araka ny efa nambaran'ny tompon'andraikitra dia 30 ireo pastera hotokanana izay nanaraka fiofanana nandritra ny 3 taona. Nizara roa ny fiofanana tamin'izany ka nisy tamin'izy ireo no nanaraka ny fiofanana ho an'ny asa eto an-toerana. Nisy ihany koa ny mifanao misionera ho an'ireo nosy manodidina sy atsy Afrika ka ny herintaona farany tamin'ny fiofanana dia nanatanterahana ny fianaran-draharaha. Thank you.